Hiova lokona pelote indray a, za zany. Ity carré granit ity zany a, azontsika atao loko isan-karazany ny anaty izao a loko anankiroa, fa azontsika asiana loko hafa koa be da be. Ampifandimbiasitsika mety hoe ataontsika hoe mainty ny sasany, de ny sasany mena, ny sasany fotsy. Ny moa zany zao loko anankiroa. De hiova loko anankiray ary zany zao isika. Ho anao zany azonao atao ny tsy miova loko mihitsy, fa raha ohatra ka fotsy ny nataonao de azonao atao fotsy hatramin'ny farany. Raha ohatra mena ny nataonao na manga de azonao atao manga hatramin'ny farany. Fa ny anahy zany hovaiko asiako loko hafa zany mba hitantsika tsara koa ny endriny hoe ohatr'izao ilay hoe carré granit. Hiova loko zany zao. Teo tsika nanao an'ilay maikole teo amarana an'ity carré farany ity. Rehefa hiova loko de tsy tia le fotsy ty, tsy haiko zany zay loko raisinareo any, tsy tia fotsy ty zany no raisina zany zao, fa ity loko anankiray vaovao ty. Atsofoka ohatry ny nanaovana azy teo ihany zany dia raisina, sontomina, fa ataontsika ihany ilay maikole. De manao maillot en l'air anankitelo indray tsika, 1, 2, 3. Vita indray zany ny maillot en l'air anankitelo, hotoizantsika zany ilay carré granit ataontsika mitovy halehibe amin'ity. Zany hoe mety tsy tena hitovy satria tsy mitovy ny halehiben'ny pelote eto tsika zany zao. Ohatran'ny teo ihany. Bride anankiroa ny ataontsika ato, miverina ato aoriana aloha tsika hanomboka an'ilay bride voalohany. Bride anankiroa ny ataontsika ato, 1, 2. Dia toizana ohatry ny teo ihany. Eto zany zao fa manomboka mitombo ny lavaka ho asiantsika ny bride efa manomboka mitombo. Ity zany zao fa misy lavaka anankiray de io ihany no asiantsika an'ilay bride anankitelo. Makeo amin'io lavaka io zany tsika tonga de mandingana makeo amin'io lavaka io, 1, 2, 3. De ty hitanareo ty, eto tsika zany zao hanao le zorony, de anankitelo ny bride, 1, 2, 3. Maillot en l'air anankiroa, de ato ihany aloha, 1, 2, 3. De andingana eto indray tsika zany zao, tonga de ato anatin'ity lavaka anankiray ity, bride ihany no ampiasaintsika, 1, 2, 3. De afaka manohy mandrapatonga eto amin'ny farany eto indray ary de mihaona indray tsika. Eto tsika zao de amarana ary zao tsika, amarana an'ilay toro anankiray farany teo, bride ihany anankitelo. De manao maillot en l'air anankitelo, 1, 2,
ay anankiroa azafady, maillot l'air anankiroa, de atsofikotsika eto amin'le farany eto a, de manao maille-coulé tsika. De ty le noteneniko teo, hiova loko indray io, hiova loko indray io fa tsy tohizako indray ty. Ianao zany tsy voatery hoe hiovahiova loko ohatra ny ataoko fa satria zay zany mba mahafinaritra ny masoko, de raha mahafinaritra ny masonao koa mba miovaova an'le loko de azonao atao mihitsy ny manovanova loko. Azonao atao ohatra ny hoe ny voalohany loko hafa, ny faharoa loko hafa, ny fahatelo loko hafa, zay arakarak'izay mahafinaritra ny masonao. Fa ny ahy aloha zany zay zao mba mahafinaritra ahy hoe ovaiko indray ny loko de hiova loko indray a. Maille-coulé foana rehefa mamarana an'ilay toro teo. Maille-coulé de tohizana maillot l'air anankitelo, de miverina ohatra ny tamin'ny voalohany teo ihany. Manao bride rehefa tonga eto amin'ity maillot l'air telo ty de miverina eto aoriana eto manao bride anankiroa, de tohizana isaky ny tonga amin'ny zorony de ao anatin'ny lavaka anankiray misy bride anankenina, fa elanelanina maillot l'air anankiroa, de ohatr'izay hatrany mandrapahatonga eto amin'ny farany. Ndao ary samy manao de efa tonga eto tsika zany de mihaona indray. Eto amin'ny farany indray tsika zany zao, de hiova loko indray novaiko indray ny anahy, fa ny anao azonao atao tsy manova loko mihitsy fa loko anankiray foana no ampiasaina. Fa ny ahy zany ovaiko ny antony koa moa zany mba am'izay mba hita ny endriny hoe ohatr'izao le hoe carré granit, mba hita zany ny endriny rehefa misy loko isan-karazany ohatr'izao izy. Loko anankiroa moa zany no raisiko mba tsy handreraka maso be loatra. Efa eto amin'ny farany zao de hiovaiko an'ity indray zany ny loko zao, de iny le maille-coulé teo iny asa raha arakitsika izy teo le maille-coulé nataoko teo averiko indray mandeha ihany le maille-coulé fa sao de tsy tadidy. Tonga de mitsofoka eto amin'le fahatelo eto amin'ilay bride nataontsika voalohany de sintomina ny kofehy de tonga de taritina mitsofoka ato, de lasa indray ary tsika bride anankitelo satria efa maraparana tsika zao, efa kely sisa de hitovy ny halehibeny, de taddio fa isaky ny miakatra ny rang de mitombo ny isan'ireto lavaka eto amin'ity sisiny ity. Ny zorony zany tsy miova ny fomba fanaovana azy, ny eto amin'ny sisiny indray zany tsy miova ihany fa ny isan'ny lavaka fotsiny no mitombo. De ity zany zao efa misy lavaka iray, roa, telo, efa misy lavaka anankitelo indray zany ity zao de hofenointsika ireo lavaka telo ireo ohatry ny nataontsika hatramin'izay. Fa eto tsika zany zao eto amin'ity fanomboana ity bride anankitelo de araka an'le efa nataontsika teo mihemitra kely ato aoriana ato aloha manao an'ilay bride anankiroa, de tohizatsika indray, de rehefa tonga eto amin'ny farany indray tsika zany mihaona. Tonga eto amin'ny farany ary tsika zao dia ho faranantsika amin'izay ity carré ity. Mijanona eto zany zao satria efa mitovy ny halehiben'ireto, efa mitovy. Zany hoe raha ampidirana telefaonina zany de mety efa mety tsara. Ohatr'izao zany ny hanaovantsika ny endriny, atambatra ohatr'izao de zany hoe efa nahavita anankiroa hafa moa zany mba tsy hambandany ny lerantsika, de efa nahavita anankiroa hafa reto zany efa anankiroa hafa vitako de ho atambatritsika zany ireo. Fa eto aloha zany zao ho faranako ity araky ny efa mahazatra manao maille-coulé tsika, de mba hampatsaratsara ny sisiny, hampipetraka tsara azy mba ho hita tsara, voafaritra tsara ny endrik'ilay carré de ho asiantsika maille serré manodidina. Ho an'izay mbola vao zao vao mijery an'ity vidéo ity zany
misy vidéo ho any aloha any, ho an'izay mbola tena tsy nianatra mihitsy, tsy mbola mahay mihitsy misy vidéo any aloha any manazava hoe ohatry ny ahoana ny fanaovana maille serré. Fa ity zany zao de hoafarana koa amin'ny maille serré, fenoana maille serré manodidina. Ahoana indray ny anaovantsika amin'ny maille serré? Manao maille en l'air anankiray, dia ny maille rehetrarehetra de asiana maille serré avokoa. Anankiray ihany. Teo amin'ilay misy lavaka dinganina iny zany de anankiray ihany ao. De ohatr'izay koa, ity zany zao misy anankitelo ny bride fa ao anelanelan'ilay bride no asiantsika ny maille serré. Ity zany zao ny bride anankiray, de ato anelanelany ato indray no asiantsika ny maille serré anankiray. De ity zany zao misy le lavaka anankiray de ataontsika bride anankiray. De ohatr'izay hatrany de mihaona indray tsika rehefa tafaverina eto amin'ity fiatombohany ity. Verina kely eto tsika. Rehefa manao an'le maille serré rehefa mahazo an'le zorony, aza adino mihitsy ny manao an'le zorony satria anao maille serré tsika ka raha ohatra tonga de tohizantsika anankiray foana de tsy mivoaka le zorony. Ka ity zorony ity zany zao efa eto amin'ity zorony anankiray ity tsika zany zao de manao maille serré anankiray, de maille en l'air anankiray, de miverina ao anatin'le lavaka ihany maille serré anankiray, de tohizana eto amin'ny manaraka indray tsika zany zao. Ato indray tsika zany zao. Ty carré granit ity mahafinaritra manao an'izy ity satria mora be, hita be mihitsy ny fiodinany sy mora miakatra be mihitsy izy ity zany mahafinaritra ary mety havita zato amin'ity mihitsy raha mahavita zato mety efa mahavita lambam-pandriana na lamban-databatra. Fa mahafinaritra manao an'ilay carré. Asadino fa tonga eto amin'ny zorony tsika zany zao. De manao maille serré anankiray de maille en l'air de miverina ato amin'le lavaka teo ihany. Miverina amin'le lavaka ny nanaovana anazy teo, nanaovana an'le maille serré anankiray teo. De zay vao tohizana indray. De any amin'ny farany mihitsy tsika zany mihaona.